mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemirava-tsika riavako malala tratry dia talata fa voalohan'ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ny riavako dia ny bokin'ny Zakaria mpaminany. Zakaria toko fahasivy andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo. Zakaria toko fahasivy andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo. Fakitsika amenaran'i Jesosy. Mifalia indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao avy ho anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina biriky dia zana biriky tanora. Arofoanako tsisy kalesy intsony Efraima na soavaly any Jerosalema. Hofanana koa ny tsipika fiadiana ary teny fiadanana amin'ny jentilisa izy. Ny fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina ary hatramin'ny ono ka hatramin'ny farany tany. Ny aminao koa no ny rano fanekena taminao nefa namoahako ny fatotrao avy tao andavaka tsy misy rano. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny tenao no fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Zakaria mpaminany riavako dia iray amin'ireo boky izay 12 ao anatiny antsoina hoe mpaminany kely. 12 ny mpaminany kely a. Ny atao hoe mpaminany kely ao amin'ny baiboly dia tsy hoe ny akelezan'ny hafatra ny mahakely azy na sanatria ny akelezan'ny fotoana nanom-pony zay loatra, fa ny mahatonga azy hoe mpaminany kely dia ny hatevenan'ny boky, ny hatevenan'ny boky fotsiny. Amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny manodidina ny toko 7 na toko 5 eo no hatevenany antsoina hoe mpaminany kely hatevenan'ny boky. Tahaka ny mety hoe Malaky na Homa na Obady, tahaka izany dia eo amin'ny latsaky ny toko 5 toko 7 eo. Fa atao hoe mpaminany lehibe kosa izy rehefa matevina ny boky, tahaka ny Zezekela, Isaia, Jeremia sy ny tahaka izany. Dia ao anatiny antsoina hoe mpaminany kely Zakaria mpaminany satria manify ny bokiny toko 412 fotsiny. Lehibe amin'ny mpaminany kely izy satria raha ohatra ka 7 eo ny hatevenan'ny tokony mpaminany kely dia ny Zakaria sy Malakia dia mitovitovy eo amin'ny toko 412 eo. Zakaria sy Hosea azafady no mitovitovy toko 412 eo. Zany hoe isan'ny mpaminany lehibe amin'ny mpaminany kely izy lazaina azo ilazana azy. Fa mahita tsotra ihany zany fa tsy de tena azo lazaina hoe azo ianterana loatra satria miankina tsotra fotsiny zao ny fahatevenan'ny boky. Fa inona no nitranga amin'ny tamin'ny bokin'ny Zakaria mpaminany? Zakaria dia mpaminany isan'ireo ataontsika hoe boky apokaliptika. Ny atao hoe mpaminany na boky faminaniana apokaliptika dia faminaniana milaza ny zavatra ho avy, milaza ny fiafarany zao tontolo zao, milaza ny fiafaran'ny vanim-potoana anankiray. Telo ihany ny boky apokaliptika ao amin'ny testamenta taloha dia ny bokin'ny Zakaria, bokin'ny Daniela ary ny bokin'ny Ezekela mpaminany. Somary manana fomba fijery zany ny bokin'ny Zakaria, manana fomba fijery mitaona antsika hitodika any amin'ny farana vanim-potoana anankiray, farana vanim-potoana anankiray na farana zao rehetra zao koa aza. Fa inona lay afatra zay hita ao amin'ny tenentsika hoe boky apokaliptika ny Zakaria? Rehefa mibabo ny zanak'Israely 70 taona tany Babilôna dia i Zakaria mpaminany no isan'izay faminaniana na hafatra no entiny nampitondrain'Andriamanitra ho an'ireo zanak'Israely avany amin'ny fahababoana tao anatin'ny fanarenana ny firenena. Ny Andriamanitra hitantsika ao amin'ny bokin'ny mamaky izany tsika ao amin'ny bokin'ny Malaky
fa Andriamanitra de natsapa fa tsy nanova loatra ny zanak'Israely ny fahababona fitopolo taona. Babo nandritra ny fitopolo taona ny zanak'Israely fa aseho amin'ny boky Malaky fa tsy niova loatra ny toetra ny zanak'Israely tamin'ny ankapobeny. Ny toetrany ihany, ny toetrany, reo toetran'ireo razany ihany no naveriny. Ny bokin'ny Zakaria ray kosa nefa dia maneho fa taorian'ny fahababona de tsy niova ihany ny toetrany zanak'Israely fa ny zanak'Israely koa rehefa babo avy any amin'ny fahababona de nieritreritra hoe to tsy niova ny fomba fitondran'Andriamanitra azy. Malaky zany milaza fa maneho fa tsy niova toetra mihitsy ny fijerin'Andriamanitra ny zanak'Israely de tsy niova mihitsy ny zanak'Israely ny toetrany. Ny bokin'ny Zakaria kosa de maneho indray fa to tsy niova mihitsy ny fijerin'ny zanak'Israelin'Andriamanitra indray de toa maneho fa to tsy niova mihitsy ny fijerin'ny zanak'Israely an'Andriamanitra. To mbola tsy afaka atao anatin'ny fahasakarana ihany izy, to na de efa niverina fa any amin'ny fahababona ary izy de to mbola nahatra ihany izy, to mbola nijaly ihany izy, to mbola atao anatin'ny fahasahiranana sy ny fahantrana ihany izy, to mbola atao anatin'ny fangirifirina ihany izy, to mbola nisy korotana ihany to anatin'ny firenena, ary dia ho an'ireo zay nahatsiaro an'izany hoe to tsy niova Andriamanitra ny fiainanay nefa zahay efa avy any amin'ny fahababona. Ny mpanomponao Jeremia mpaminany zany nafatra fa rehefa tapitra ny fitopolo taona avy any amin'ny fahababona dia ilamina ny fiainana, nefa to tsy nilamina ny fiainana, ary dia ho an'izay olona ataontsika hoe niandry ny fiovanjavatra tao aorian'ny fahababona zay no iantefan'ny faminaniny Zakaria mpaminany. Ny toko fahasivy ary andininy fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo dia azo hitarafana zavatra anankiroa amin'izao mofolainay zao. Raha ohatra ka mamaly fanontaniana de manao hoe rehefa kristianina moa zany ianao zao, marina kokoa, rehefa nandray ny tompo anao mpivavaky ianao, ataovy hoe tonga am-panefana zany ny tompo vita batisa, ataovy hoe olona resy lahatra fa tian'Andriamanitra, tian'Andriamanitra, dia inona ny zavatra andrasanao amin'Andriamanitra? Miandry inona fa amin'Andriamanitra ianao? Ary andininy fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo de mamaly apahany amin'izany fanontaniana zany hoe misy zavatra kay andrasantsika amin'Andriamanitra. Marina loatra fa itsika rehefa mivavaka, rehefa mametraka amin'ny fiainantsika amin'Andriamanitra de resy lahatra fa io Andriamanitra io de mahafantatra izay mety sy mahasoa atsika, fa mandrakariva amin'ny ankapobeny de misy zavatra andrasantsika amin'Andriamanitra. Ny antony ivavahantsika de eo ny hoe resy lahatra tsika fa Andriamanitra indry mahafantatra ny tokony atao, mamindra fosiny tak'izany, fa na izany na tsy zany ara de itsika koa mivavaka satria fantatsika fa misy zavatra andrasantsika amin'Andriamanitra. Ity andininy fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo ity, ama boky apokaliptika azy dia maneho lafin-javatra anankiray, ary miloza lafin-javatra anankiray zay handrasany zanak'Israely zay dia ny voalohany indrindra toetra takin'i Jeremia ny amin'io an'izay olona miandry zavatra avy amin'Andriamanitra. Raha misy zany kristianina, raha misy mpino ka misy zavatra andrasany amin'Andriamanitra, tahaka ny andrasan'Andriamanitra zavatra amintsika koa, dia raha misy zavatra andrasanao amin'Andriamanitra de milony ny andrasanao ny zavatra amin'Andriamanitra de tokony mametra-panontaniana ianao manao hoe sao de misy zavatra koa no andrasan'Andriamanitra amiko. Milony ny ametrahanao fanontaniana manao hoe za Andriamanitra miandry zavatra aminao, za Andriamanitra te handray zavatra aminao. De amin'ny bokin'ny Zakaria mpaminany any de ny fanontaniana apetraka aloha de ny hoe sao de misy zavatra andrasan'Andriamanitra amiko. Alohan'ny hitakiko zavatra amin'Andriamanitra de sao misy zavatra takian'Andriamanitra amiko. Dia ny bokin'ny Zakaria mpaminany ho voalantsika teo de mitaky zavatra tokana ihany, ny fahatokin'ny olona an'Andriamanitra. Zany hoe ny eo am-pendrasana ny zavatra andrasanao amin'Andriamanitra ianao de
ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao voalohany indrindra de zao ny toetra mahatoky. Raha mitenitsika hoe toetra mahatoky dia ilay tsy fiovana eo anatrehan'ilay fitondran'Andriamanitra. Zanak'Israely zany a rehefa avy any amin'ny fahababoana dia nieritreritra manao hoe tona fon'Andriamanitra zay efa baby fitopolo taona ve zay de mbola tsy mety tsara ihany ny fiainanay, tsy tokony efa mbatapitra am'izay ve Andriamanitra lay fangiry firiana fa ahoana le fampanantenana ny mena efa nijaly zay de nentinao tia tanindrazana zay de jerendray mbola fahasahiranana na korotana ady an-trano tsy milamina ny fiainanay. De ny faminan'iny Zakaria mpaminany milaza fa zao manao hoe miverena amin'Andriamanitra. Noentin'Andriamanitra ny verina ao an-tanindrazana ianareo ao aorianan'ny fahababoana fa izao kosa zanak'Israely miverena amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Izay toetra mahatoky an'Andriamanitra izay no toetra tadiavin'Andriamanitra amin'ny olona izay miandry valim-bavaka na miandry zavatra avy amin'Andriamanitra. Tsy afaky niandry zavatra avy amin'Andriamanitra na hanatena zavatra amin'Andriamanitra isika raha tsy manana toetra mahatoky an'Andriamanitra. Zay amin'ny bokin'ny Zakaria mpaminany. Ary io raha tsorona la hoe toetra mahatoky ka jerena amin'ny fampianaran'ny testamenta vaovao de ny hoe ny finoana. Rehefa miandry zavatra amin'Andriamanitra ianao dia izao ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao aloha de ny finoana. Jakoba efa nanafatra an'io ndray maka manao hoe aza mba manam-po mihitsy ahazo zavatra amin'Andriamanitra raha mihanahana, zany hoe raha tsy mino. Ny olona miandry zavatra amin'Andriamanitra de olona mino, zay no ambaran'ny testamenta vaovao azy, olona mahatoky, zay no ambaran'ny testamenta taloha na ambaran'ny Zakaria mpaminany. Raha toa ka kristianina ary ianao ry avako malala, mahafantatra ny zavatra hitondran'Andriamanitra anao, zay io. Fa kristianina ianao ka miandry zavatra amin'Andriamanitra, misy zavatra tena andrasanao amin'Andriamanitra mihitsy. Zao Andriamanitra mba andrasako aminao, tao ariny zay mety ho fizahanttoetra lalovako zay ve, tao ariny zay mety ho zavatsarotra mba nysetraiko zay ve, tao arina zay mety ho lafin-javatra tsy fantatro mitondranao azy de mba miandro zavatra zao aminao Andriamanitra. De ny valiny de zao raha mamaky ity mofona ity isika, raha mamaky ny bokin'ny Zakaria mpaminany sika de zao ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao aloha de zao ny fahatokiana sy ny finoana azy. Rehefa eo aminao zay dia miverina eo akaikinao indray ny fahasoavan'Andriamanitra, mitondranao Andriamanitra, ny toetra mahatoky anananao no iverenina ny fahatokian'Andriamanitra na iverenina ny fitahian'Andriamanitra, raha izay no azahoanao azy amin'ny testamenta taloha. Eto ary rehefa ny bokin'ny Zakaria mpaminany moa zay misy fahitana enina, nofona fahitana enina izay manazava mihitsy ny hoe rehefa mahatoky an'Andriamanitra ianao de zao afaka miandry an'Andriamanitra, mahazo mahatoky an'Andriamanitra ianao rehefa mitoetra amin'ny finoana sy ny fanekena, fiazolana ny fanekena tamin'Andriamanitra. Dia eto ampamanganana ary raha toa ka mamerina mamaky lay zaramofona ina isika de inona moa zany ary lay valim-bavaka, lay fanantenana rehefa niandra ny zanak'Israely de zao ny fahatongavan'lay mpanjaka, lay Mesia. Hoy ny fahasivy manao hoe mifalia indrindra ry Siona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy, indro ny mpanjakanao ho avo anao, mariny sady manam-pamonjena, malemy fana sady mitaingina zana-biriky de zana-biriky tanora. Zany hoe rehefa nandeha zany lay karazana fahadisom-panantenana teo amin'ny Jiosy, teo amin'ny fanjakana Joda taorian'ny fahababoana hoe tohatra mbola mijaly any zay Andriamanitra. Hitatsika eo amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany io fahadisom-panantenana io, lay manomboka amin'izay atoko fa hitatsika hoe 7:30 ampionoany olo ka ampionoany olo koa Jehovah mitoetra ty amin'ny Isaia hoe tandreminao metra-panontaniana hoe nahoana ny miafina amiko ny rariny tokony hoa. Hitatsika eo amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany zany taraina ny zanak'Israely zany hoe to lafon'Andriamanitra zay. Dia eo ampiandrasana zany valiteny zany ka mitoetra mahatoky ny zanak'Israely na ny Joda de hoy ny tompo manao hoe mahatoky fa ny hoavinao de fifaliana. Zay mahaboky apokaliptika azy, ny hoavinao mantsy ny Joda zany dia feno fifaliana. Rehefa mitoetra mahatoky ianao
de indro avy ny mpanjakanao, ho avy ilay Mesia, ho avy lay mpanjakanao ary tsy mpanjaka masika tahaka ireo fanjakana teo aloha, ny Asirianina, ny Babelonianina, ny Persianina, tsy mpanjaka masika mpamono mpandringana tahaka ireo mpanjaka fantatrao, fa mpanjaka malemy fanahy mitaingina zanabolika. Zany hoe mihoatra lavitra noho ny zavatra nandrasany zanak'Israely tamin'Andriamanitra ny valim-bavaka omeny azy. Amin'ny fotoana eo am-pendrasana ny zavatra, eo am-pendrasana ny valim-bavaka na eo am-pendrasana ny zavatra andrasana amin'Andriamanitra isika ka mitoetra mahatoky isika, de izao mihoatra lavitra noho zay zavatra andrasantsika no ataon'Andriamanitra amitsika. Rehefa ao anatintsika ny toetra mahatoky, rehefa ao anatintsika ny fo mahatoky fa tsy mivilivily, de mihoatra lavitra ny zavatra andrasantsika amin'Andriamanitra no ataon'Andriamanitra. Mangataka ny zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana hoe mba ho afaka mifangiry firiana, mba hilamina ny fiainana. Dia hoy ny bokiny, hoy ny faminaniny Zakaria manao hoe ny aminao koa no ny raha ny fanekena taminao nefa namako ny fatitra avy tao an-davaka tsy misy rano. Zany hoe tena hanafaka Andriamanitra ary hofoanany Efraima, hofoan'Andriamanitra ny herin'ireo fahavalo rehetra zay nampijaly, nampahory ny zanak'Israely. Ary mihoatra n'io zany, amin'ny mpitondra endry izy, amin'ny mpanjaka endry izy, amin'ny mpanjaka izay malemy fanahy izy. Ty moa zany dia faminaniana mazava ho azy ny amin'ilay Mesia de ny amin'ny Jesoa. Faminaniana ny amin'ny Jesoa, ny fahatanterahan'ny valim-bavaka tsara indrindra na tanteraka de zao ao amin'ny Jesoa. Zay rehetra miandry zavatra amin'Andriamanitra ao anatin'ny finoana sy ny fanaterana de zao mahazo matoky fa ao amin'ny Jesoa na misy ny zavatra rehetra. Ary io ingeny mamarina tenin'ny Paoly Romanina 9:9. Ho Paoly manao hoe iza no nameloka, iza no nameloka an'izay eo amin'ny Kristy Jesoa? Tsy misy, tsy misy. Vo izy manao hoe tsy omen'Andriamanitra miaraka amintsika mamaim-poana koa va ny zavatra rehetra, satria na de ny zanany lahy aza de efa natolony atsika hamonjy atsika, nomeny atsika maimaim-poana. Dika izany zao rehefa malala, raha ohatra ka misy zavatra irifanao andrasanao amin'Andriamanitra de zao ny toetra andrasan'Andriamanitra de finoana. Ny zavatra omen'Andriamanitra am'izay rehetra mitoetra amin'ny finoana de mihoatra lavitra noho zay irinao. Inona le zavatra mihoatra lavitra noho zay irinao? Ny famonjena nomeny Jesoa anao tao amin'ny hazo fijaliana. Mety misy zavatra irinao tsy fantatro, andrasanao amin'Andriamanitra tsy fantatro inona zany, ianao mahalala azy, fa izao lehibe lavitra noho zany zavatra irinao zany Jesoa. Raha vao apetrakao ho lehibe lavitra noho ny zavatra irinao Jesoa de zao azonao zay zavatra irinao, afa-po am'izay zavatra irinao ianao. Zay ny dikany hoe mpanjakanao avo anao. Io mamarina le tononkira nosoratan'ny pastera anankiray tany Ambositra antsoina hoe Razafy Mahefa, manao hoe 9:700 ay Jesoa ampy zay. Rehefa ao aminao Jesoa dia zay ny tena fahatanterahan'ny valim-bavaka. Ny fahatanterahan'ny valim-bavaka, ny fahatanterahan'ny zavatra andrasanao amin'Andriamanitra dia ny fahatanterahan'ny famonjena nataon'Andriamanitra ho anao tao amin'ny Jesoa. Ny fanananao an' Jesoa, ny voalohany na ny fanananao an' Jesoa, ny fahatanterahan'ny valim-bavaka rehetra nomen'Andriamanitra. Aza mieritreritra za manao hoe totrany tsy azoko le zavatra, ohatrany tsy azoko le zavatra niriko. Azonao le izy satria azonao Jesoa, satria nomenanao Jesoa. Rehefa nomenanao Jesoa
de nomenanao miaraka amin'ny Jesosy maimaimpona koa ny zavatra rehetra. Mety eritreritra aloha manao hoe zazo anazy any Jesosy de iza zay azokeo, tsia satria solomason'ny maha olombelona no ijerenao azy fa tsy solomason'ny fahasoavana. Fa rehefa azonao Jesosy, rehefa ao aminao Jesosy, Paoly milaza an'izany, de omen'Andriamanitra anao maimaimpona koa ny zavatra rehetra. Ary zay tian'Andriamanitra ho takatry ny zanak'Israely ny andry lay valimbavaka aorinan'ny fahababona hoe fa mirapiratana indray de hoy ny tompo anao hoe ho avy le mpanjakanao. Ny fahatanterahan'ny valimbavaka, ny fahatanterahan'ny fampanantenana rehetra dia ao am' Jesosy. Ny zavatra rehetra kado fotsiny ihany, kado zay zavatra mety ho andrasanao hafa. Rehefa raisinao Jesosy, rehefa raisinao lay mpanjaka, io tenen'ny Zakaria, manaova ianao fifaliana, raiso le izy, raiso lay mpanjakanao avy anao. Ao anatin'ny fotoanan'ny advento isika ty volana novambra ity, zany hoe volana novambra tsika miatrika ny advento, efa mitsidika sady ny krismasy, de ny loha hevitra hoe miomana indray ny tompo. Ka eo ampiandrasana ny tompo de zao, eo ampandraisana ny tompo isika, ny tompo ny fanomezana tsara indrindra, ny tompo ny valimbavaka, ny tompo ny fahafenon'ny zavatra andrasantsika Jesosy. Rehefa mandray an Jesosy tsika de zao mahazo matoky fa omen'Andriamanitra maimaimpona miaraka am' Jesosy zay zavatra andrasantsika ka fatatsika fa mahazo. Alao ery aza, avelan'ny tompo anam-paniriana ianao, avelan'ny tompo hiandry zavatra aminy ianao tsy maninona, afaka miandry zavatra amin'ny tompo ianao, zonao zany satria ianao zanaka. Afaka mianta amin'ny tompo ianao, zonao zany satria ianao tiana tsy maninona. Fa izao move tena mitoetra omino sy mahatoky an'Andriamanitra. Ary ny zavatra irinao sy angatahanao de efa azonao satria efa nomenanao Jesosy. Jesosy le fanomezana tsara indrindra. Ao am' Jesosy no ahatanterahany zavatra rehetra nampanantenan'Andriamanitra ao anao. De matoky ara mifaly de manaova fifaliana indro ny mpanjakanao ho avy anao. Vavaky sika tompo misaotranao noho ny amin'ny toetranao Andriamanitra zay mitoetra ho mahatoky, ary mitaonanay koa omino ny fahatokinanao Andriamanitra, fa Andriamanitra azo anterana ny fotoana rehetra ianao. Mitaonanay ianao fa afaka mametraka ny fanantenana aminao zahay, kanefa koa mitaonanay ianao fa ny toetra mahatoky no hiandrasanay ny valimbavaka. Efa nomenao anay ny zanakao malalanao mpamonjy anay, ao aminy misy ny fahatanterahan'ny valimbavaka, fahatanterahan'ny fampanantenana rehetra. Mivavaka azy zay tompo, manana zavatra irina aminao, na nisa tokatrano, na nisa ambatan'olona, na nisa mpianakaviana, manana zavatra manokana irina sy angatahana aminao, dia te feo tompo anana vomatoky, te feo anana finoana mitoetra aminao. Jereo amin'indra fonao ny tokatrano tsirairay avy, ataovy resy lahatra fa izay manana anao Jesosy de manana ny fahatanterahana, manana zay sahaza, manana zay mahasambatra azy, manana zay zara fifaliany sy fahasoavana. Jereo ny tanindrazanay, jereo ireo havanay tsy salama, jereo ireo manana ady am-panahy. Mampahirezy tompo, vavaka ho an'ny tany zay rehetra eo aminy zay, mampahireza ny polony eto ambonin'ny tany, hiala amin'ny faharatsiana, hiala amin'ny toetra ratsy, hiala amin'ny fanompontsampy, hitodika aminao Andriamanitra. Mifandripahalemana ny tany tompo mba hahafahan'ny fiangonanao mitory ny filazantsara, ary mba hahafahan'ny mpino miasa amin'ny fanomponana sy ny fanomezam-boninahitra anao. De mametraka ny fiainanay isan'andro eo mba ny fahasoavanao zay Jesosy, zao herinandro fo manomboka izao. Amen.